raha miakohaka eto anatrehako ianao. Iakohaka ve ianao sa tsy iakohaka? Izany no dindinika hifanaovantsika amin'ity maraina ity. Ry mpiara-midinika namana isany ampifaliana indray no anolorako ny fiarabana ho anao sy ny ankohonanao sy ny firarian-tsoa rehetra samy notantanan'ny tombo isika tamin'ny halain'ny nomeny famondram-poka indreto tapaona somatsara kanefa na izanatsana aza dia tononoko anao mahatrany hatrany ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny idirantsika ary amin'ny dindinika dia toy ny mahazatra hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa nomenao izao fotoana sarobidy izao afaka hiaraka amindinika ny teninao. Tomoe raha ty amponay tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina ary esory ny efitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotana izany. Mitahiany kio ny reto mpiara-midinika amiko reto aoka samy vonto ny fanahy izay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiara-mianatra namana, raha ny iakohaka eto anatrehako ianao. Tonga ao anatin'ny saintsika avy hatrany fa ny fakam-panahy izay nahazo an' Jesosy tany anefitra ny tianambara amin'izany. Aseho amin'ny fitantarana tokoa mantsy ny fiezahan'i Satana haka ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tena ataon'ny Satana ny fomba rehetra hakana ny seza fiandrianana ka na dia atao hoe efa Jesosy efa vontony fanahy masina ao amin'ny filazantsarany Lioka 2:1 mantsy dia hoe ary Jesosy dia feno ny fanahy dia mbola tonga ihany Satana niaona amin'ny Jesosy mba haka fanahy azy. Saingy hitantsika eto any amin'ny farany tiako ny ilaza anao sy ampahery anao sady fa ny Jesosy ko ny Jesosinao ny Jesositsika mandresy ary ianao koa afaka miaraka mandresy miaraka aminy. Izao no zavatra androsanga voalaza fa hoe nentin'ny fanahy ka ny anefitra Jesosy mba ho halain'ny volofanahy. Fantatsika tsara fa ny fadihanana litry ny 40 andro sy 40 alina izy eo amin'ny 1:2 hitantsika mitantara. Andininy 3 dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao hoe taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato reto. Izany no fakam-panahy voalohany nokendreny hoe ao anatin'izao anohanana izao dia mora ny halava an' Jesosy amin'ny fakam-panahy. Izao nefa ny zavatra mahafinaritra eo ny 1:4 fa izy kosa namalaka na hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Soratra Masina no nentin'i Jesosy nandresy izany fakam-panahy voalohany izany. Tsy ny mofo ihany fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny tenin'Andriamanitra dia manome aina tondra hery ho antsika tsirairay avy ary tiako mba hitondra aina ho anao sy hery vaovao ho anao izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa tsy naomby tamin'iny tetik'i iny Satana indrindra tamin'ny manaraka indray amin'ny 1:5 manao hoe ary ny devoly nitondrazana ka neny amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy tao an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao ary eny an-tanany hitondrandreo anao. Ry mpiara-midinika namana isany tamin'ity faharoa ity, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, fantatry Satana nefa fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Indraindray koa mety misy olona maka fanahy anao ka miteny aminao raha tena kristianina ianao, raha tena mpanaradia an' Jesosy ianao. Ry mpiara-midinika namana isany aoka tsy ho tratra ny fakam-panahy tahaka an'izany isika tsirairay avy ka manjary any ambony teny
nikasa tonga Jesosy anehoanambony tena man Jesosy tena zany izy ka tena izy fa zao no navaly Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny 17 voasoratra hoe aza maka fanahy an Jehova Andriamanitra. Aza maka fanahy. Jesosy lay Jehova Andriamanitsika. Aza maka fanahy an Jehova Andriamanitra. Ary voalaza fa tsy nijanatra eo ny fakam-panahy. Satana tsy manaiky. Fa mbola nanao ny ezaka rehetra. Dia nasehony an Jesosy ny fanjakana rehetra zao tontolo zao mba nivoninany ka niteny taminy hoe raha miankohaka eto anatrehako ianao dia omeko anao zao rehetrarehetra izao. Ry mpiara-nama mpitinika naman'isany. Mety tonga amina koa zany raha miankohaka eto anatrehako ianao Satana dia omeko anao daholo zao rehetrarehetra izao. Fa ny faniriana amintsika dia andehanao tahaka nataon'i Jesosy hatrany hatrany sika. Andehanao tahaka nataon'i Jesosy fa soratra masina hatrany hatrany. Fa hoy Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehova Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no topoinao. Rehefa tsy naharesy Satana. Noho izany langa izany satria nieritretra izy efa nomena izao tontolo izao. Mandanga Satana. Mpanao salamo moa dia milaza amin'ny salamo 120 manao hoe an Jehova ny tany sy izy rehetra eo aminy. Fa Satana kosa nisandoka. Fa rehefa tsy nandresy Satana dia zao no nafinaritra. Zao no nafinaritra mandininy faraka 10. Ary nandao azy ny devoly. Ary endreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ny faniriko ry mpiara-midinika namana isany. Raha hiatrika ny tontolo andro ianao nasina misy fakam-panahy mahazo anao ka mandresy andao anao an'iny devoly. Ho lavitra ny faratsinany ny tontolo andronao androany. Ary voalaza fa rehefa lasa ny devoly indreo nisy anjely nanompo azy. Ny faniriko dia zao ny anjeliny Jehovah hitoby manodidina izay toerana misy anao. Tombany eo ambanao, tombany eo mba tsika tsirairay avy ko amaranantsika azy dia andeha isika hiaraka hivavaka ankehitriny. Ray malala any an-danitro. Saotranao izahay no ny fotoana sarobidy izay nomenao anay teto androany ka nampianaranao anay fa azo ataony mandresy ny fakam-panahy maro samihafa dia tsy inona koa fa mialala ny fiantoheranay ny teninao. Ny teninao tokoa no ampinga afahana mandresy ny faratsiana maro samihafa. Ka ampio zahay, ampio zao mpiara-midinika amiko izao mba anao ny teninao ho sabatry ny fanahy moentina mandresy ny fakam-panahy maro samihafa. Ka raha hiatrika ny tontolo andro izay androany dia ny anjelinao no hitoby manodidina anay. Anaran'i Jesosy. Amen.